dia hanohy ny valim-panontaniana sy ny fanazavana izay fa nentina teto tamin'ny fandarantsika farany isika zany ny fanontaniana farany na ny fandarantsika farany nomaly zany dia hoe inona no miasa ao anatin'ireny olona ireny. Fantatra zany fa misy ny mpaminany ary be dia be fa tsy zay rehetra maminany hoy aho dia avy amin'Andriamanitra. Notsindriana manokana ihany koa araka ny mesazy zay tonga taty aminay zany hoe misy olona nanamarina fa izy mihitsy no maty nitsangana dia izahay zany tsy mandany le izy araka ny efa nitsindriko omaly fa milaza kosa hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany, tsy zay rehetra misy anie dia avy amin'Andriamanitra daholo zay ny tokony fantatsika rehetrarehetra zay, fa fantatra tsara ny avy amin'Andriamanitra ary mila fantarina ny tsy avy amin'Andriamanitra. Eno tsara izao teny zao ao amin'ny Jaona voalohany dia ny toko faefatra. Jaona voalohany toko faefatra dia ny andininy voalohany no erahantsika mamaky hatrany amin'ny andininy fahatelo. Jaona voalohany toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary izao ny voalazany teny: ry malala aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao nahafantaranareo ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahiny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa ao amin'izao tontolo izao sahady izy. Io zany no fampitandremana ho antsika ihany koa hoe aza mino ny fanahy rehetra. Le fanahy eto fanahy petit f fa tsy fanahy grand f, zany hoe tafiditra ao anatin'izay daholo zany na fanahy maloto, fanahy satana zany, na ihany koa fanahy ao anatin'ny olona, ary io fanahy ao anatin'ny olona io no hipetrahan'ny fanahy masina na hipetrahan'ny fanahy démonie. Ka raha ohatra le fanahy ao anatin'ny olona maminany avy amin'ny fanahy masina dia mpaminany avy amin'Andriamanitra izy zay, fa kosa raha maminany le fanahin'le olona avy amin'le fanahiny démonie zay mipetraka ao anatiny dia faminaniana sandoka zay ary devoly no mampaminany azy. Ka izay mahatonga ny titeny ity hoe izaho toetra aloha raha misy maminany na misy manao an'izao, io fanahy manao an'io zavatra io avy amin'Andriamanitra sa tsy, satria fantatrareo izy fa maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Ka zay indrindra no mahatonga antsika ny hianatra sy nampahafantarina ny amin'ny atao hoe faminaniana sandoka. Ary zany mbola manindry ampitiavana ihany hoe ny fitenenana zany aneo are olona fampahafantarana amin'ny fahatsorana antsika rehetrarehetra ny zavatra misy entin'ny satana amin'ny tahanantsika, fa tsy ho raisitsika hoe fitsarana na fanenjehana, fa fampahafantarana le izy. Ka zay ny tenin'ny tompo dia manambara hoe izaho toetra ary. Ka raha ohatra le izy araky nambarako zany tanteraka ny fanambarany avy amin'Andriamanitra zay raha maminany izy, raha tsy tanteraka kosa ny fanambarany tsy avy amin'Andriamanitra zay, fa mazava be rehefa tsy avy amin'Andriamanitra avy amin'ny satana. Dia eo zany no ilantsika famantarana izy ity zany efa nampianarina fa fanamafisana no ataoko eto amin'ity fandarantsika androany ity hoe nahoana ary no ahafahako milaza fa tsy Andriamanitra ny mampaminany an'ireny olona ireny. Voalohany le tsy tanteraka, fa ndraindray nefa misy ataoko hoe zavatra mahagaga ihany hita amin'ireny olon'ireny. Ohatra le nivakitsika tamin'ny fandarantsika farany teto zao le nisy zazavavy anankiray maminany dia nampanakarena ny tompony faminaniana nataony, zany hoe mety hoe tena zava-marina foana ny teneniny, zava-misy foana ny teneniny, zavatra tsy takatry ny sain'ny olona ny teneniny, dia nahazahoan'ny tompony arena betsaka. Dia inona ary no anton'izany zavatra zany? Eno tsara fa ohatran'izao anazavako azy zao ny zava-misy ao amin'ny tontolo tsy hita ny masontsika, mahatonga n'ireny faminaniana sandoka maro ireny sy ny mpaminany sandoka be dia be. Ndao ary tsika maky tantara anankiray izay efa nisy tany aloha tany ao amin'ny tantara faharoa dia ny toko fahavalo ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahavalo ambin'ny folo dia manomboka eo amin'ny andininy valo ambin'ny folo ihany koa. Tantara faharoa toko fahavalo ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy valo ambin'ny folo hatrany amin'ny andininy roa amby roapolo.
vakitsika ary zay teny zay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hoy Mikaia, enoy ary ny tenin'i Jehova, nahitany Jehova nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany aho, ary ireo marobe rehetra ny an-danitra nitsangana teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy Jehova, iza no hitonany Ahaba mpanjakan'ny Israely handeha ho any Ramota Gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray ny teny toy izao, ary ny anankiray kosa ny teny toy izao. Dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatrehan'i Jehova, sary nanao hoe, izaho no hitona azy. Ary hoy Jehova taminy, amin'inona nefa? Dia hoy izy, hivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga eo ambavan'ny mpaminany rehetra, eo ambavan'ny mpaminany rehetra. Dia hoy indray Jehova, ho voatonanao ihany izy ka hatateraka ianao, mivoary ka ataovy zany. Koa indro Jehova efa nanisy fanahy mandainga ao ambavan'ny reto mpaminaninao ireto, ary izy koa efa nilaza ny loza hanjoanao. Eno tsara izay tantara zay fa zavatra misy any amin'ny tontolo tsy hita masontsika any ty voalaza ny tenin'Andriamanitra ty. Nisy zany mpanjaka anankiray atao hoe Ahaba. Dia ity mpanjaka ity dia tsy mety mino ny faminaniana tena avy amin'Andriamanitra ataony Mikaia mihitsy. Fa io Mikaia io any zany tena mpaminany Jehova tamin'izany. Fa sisan'izay mpaminany sandoka. Inona mampaminany sandoka azy? Milaza izy fa maminany Andriamanitra ny mampiteny azy, nefa tsy Andriamanitra ny mampiteny azy. Dia mifanohitra foana zavatra resahan'ny Mikaia, ilay tena mpaminany sy reto mpaminany hafa ireto. Dia zao farany nampanatsoina zay Mikaia, ahoana ny tena hevitrao? Dia andrasitra ro Mikaia fa ho azavaiko aminao zao ny zavatra nisy. Nahitany Jehova nipetraka tany an-danitra tany dia maro be ny tonga teo amin'ny lohany teo ankaviany sy teo ankavanany. Dia Jehova ozy izy nanontany tamin'ireo marobe ireo hoe, iza no hitonany Ahaba andeha ho any Ramota Gileada ka ho lavo any? Zany hoe efa programan'Andriamanitra zany no hamelany Ahaba mpanjaka ho lavo any anaty. Dia mba hatateraka an'izay dia ametraka an'izao zavatra izay everitsika ho hafahafa zao ary Andriamanitra. Natsona ny fanahy rehetra, iza ny hitonany Ahaba andeha ho any Ramota Gileada ka ho lavo any izy. Zany hoe tonga dia le hafatesany Ahaba zany sy le halavany Ahaba no tanjon'Andriamanitra. Dia samy miteny ny fanahy rehetrarehetra hoe zao tsy voasoratra moa. Fa nisy fanahy anankiray ary eo amin'izay le izy hoe fanahy petitay fa ity fanahy ity azo antoka mazava be ary fa fanahy hafa le izy aloha, fanahy Satana. Dia ny teny io fanahy io, zany hitona azy ozy izy. Dia hoy Jehova taminy, inona ny hitomanao azy? Dia ozy le fanahy hoe, hivoaka ozy izy ka ho tonga fanahy mandainga eo ambavan'ny mpaminany rehetra. Zany hoe eto misy mpaminany tena izy Mikaia, ato misy mpaminany maromaro tsy izy. Dia ozy le fanahy mandainga, fanahy anankiray tany an-danitra tany tamin'Andriamanitra hoe, hivoaka ozy izy ka ho tonga fanahy mandainga ao anatin'ny vavan'ireto mpaminany ireto. Tsy ao anatin'ny Mikaia le tena mpaminany, fa ao anatin'le mpaminany zay milaza ho mpaminany nefa tsy Andriamanitra no nampaminany azy. Dia mazava loatra ary fa tonga ao anatin'ireo mpaminany maromaro ireo ary le fanahy mandainga, dia maminany ireo fanahy ireo. Dia ireo amin'izay fotoana izay tsy mahalala mihitsy hoe fanahy mandainga no anatiny, fa fantany tsara nefa tsy fisainany no miteny, fa ampitenen'le fanahy mandainga izy, dia manizingizina izy hoe zao no lazain'i Jehova, zao no lazain'i Jehova, nefa isika mahalala fanahy mandainga no anatin'izy ireo. Ka tsy lavitra fa oatra n'izay mihitsy ny zavatra misy amin'izao tontolo zao na dia amin'izao androntsika kehitriny zao aza. Ary zay ho any mahatonga an'ireny faminaniana maro dia maro ireny izay tsy tanteraka. Satria nahoana? Efa tsy fanan'Andriamanitra no ao anatin'ireny olona ireny, fa fanahy mandainga no mibahan-toerana ao anatiny. Ka zay mahatonga amin'ny teny hoe misy le mpaminany, fa izao toetra avy amin'Andriamanitra sa tsy avy amin'Andriamanitra. Ny fomba izana toetra azy efa fantatsika ary tsy averina eto intsony. Ka ohatran'izay zavatra misy. Dia eo amin'izay zany misy mpaminany tena izy anankiray Mikaia, misy mpaminany maro sandoka fanahy mandainga ao anatiny. Fa reto mpaminany reto tsy mahalala an'izany, tsy mahalala an'izany fa ohatrany hoe Andriamanitra no mampiteny azy, tsy ny fisainany no miteny, maminany izy, milaza an'izao izy, milaza an'izao izy, nefa efa fanahy mandainga no ao anatiny. Dia izay ny dikan'io teny io.
derana mitina ny teniny a Mikaia eo amin'ny 12 dia izao ny voalazany: indro Jehovah efa nanisy fanahy mandainga eo ambavany reto mpaminaninao ireto. Zany hoe tsy Andriamanitra akory no manana fanahy mandainga, fa arakitsika tsara le tantara teo hoe nisy fanahy zany nandroso teo anatren'Andriamanitra, dia niteny hoe zary ny andeha dia navelan'Andriamanitra izy. Zay midikan'le hoe Andriamanitra nanisy fanahy mandainga eo ambavan'ireo mpaminan'ireo. Zany hoe neken'Andriamanitra ary ny zavatra ho ataon'le fanahy mandainga hiditra ao anatin'ny mpaminan'ny Yahaba maromaro. Ka ohatr'izay ny zavatra misy. Dia raro ny ray teny le teny tao amin'ny voalohany teo hoe izaho toetra ny fanahy rehetra. Misy fomba izana toetra azy izay somary lalindalina, fa izy ity zany angamba tsy hazavaina eto aloha, fa any amin'ny fotoam-pivavahana azavaintsika tsara mihitsy zany hoe ahoana ny fomba amantarana akoatra izay efa niresahantsika. Io mantsy mitovy an'le teny hoe ny voany no ahafantaranao ny hazo. Ka ity indray misy teny anankiray manamafy an'ity voalazantsika eo amin'ny tantara faharoa ity. Fa tamin'izany fotoana izany mantsy ny fanahy Satana mbola afaka mivezivezy tany an-danitra tany. Dia tahaka izany zao le tao amin'ny Joba hoe vory ireo zanak'Andriamanitra dia mba teo koa Satana afaka mivezivezy sy mifaneraserany ny tany an-danitra tany Satana sy ny fanahy hafa tamin'izany fotoana izany. Amin'izao moa tsy mety intsony le izy. Dia eno ihany fa misy toe-javatra tahaka an'izao koa any amin'ny tontolo tsy hita masontsika miteraka ny reny faminaniana hafahafa ireny. Ao amin'ny Korintianina voalohany dia ny toko 9. Korintianina voalohany toko 9 dia ny 5 sy ny 9. Korintianina voalohany toko 9 5 sy 9. Zao no voalazany teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na any an-danitra na ety an-tany, toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny iray izay niavian'ny zavatra rehetra, ary ho azy isika, ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay naharina ny zavatra rehetra sady naharinantsika koa. Ny tena raisiko eto dia hoe eo amin'ny 5 misy atao hoe Andriamanitra dia napetra amin'ny mazava tsara, misy atao hoe Andriamanitra ozy izy na any an-danitra na ety an-tany. Zany hoe ity teny ity zany dia manambara fa any an-danitra dia misy Andriamanitra, ety an-tany dia misy Andriamanitra. Io Andriamanitra resana iny efa tsy le Andriamanitra tena rain'izao rehetra zao sy Andriamanitra tsy to, fa Andriamanitra petita ihany koa ny anoratana zato. Zany hoe Andriamanitra hafa akoatra ny Jehovah Andriamanitra, ilay tena Andriamanitra ny Andriamanitra izay ivavahako sy ivavahanao. Ka raisina izay teny izay hoe any an-danitra dia misy Andriamanitra akely, Andriamanitra hafa akoatra ny Jehovah. Ety an-tany dia misy Andriamanitra hafa ihany koa. Zany zavatra tsy hita ny masontsika, fa misy an'izany any, misy an'izany tena misy an'izany any. Dia zao no izy amintsika ozy izy dia ray ihany Andriamanitra, ray ihany koa ny tompontsika dia Jesosy Kristy izay naharina zavatra rehetra. Ka raisy tsara zany ty teny ty hoe misy Andriamanitra any an-danitra. Ny Baiboly nefa dia milaza mazava be, ary tsy ahitantsika mihitsy na tany amin'ny bokin'ny testamenta taloha, na taty amin'ny boky nanjakan'i Jesosy sy niainan'i Jesosy tetỳ an-tany, na taty aorinany tamin'ny andron'ny apôstôly, na ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, dia tsy ahitana mihitsy hoe io ny lanitra dia io Andriamanitra nahara zavatra rehetra, dia io koa misy Andriamanitra kely be dia be manakaiky azy eo. Tsisy zany. Zany hoe ty Andriamanitra voalaza ty hoe any an-danitra dia tsy any amin'ilay lanitra, fitoeran'Andriamanitra tena lanitra, fa aloha tonga dia tsorina lanitra hafa io. Dia any amin'ireo lanitra hafa ireo zany misy Andriamanitra hafa. Dia rehefa misy ny Andriamanitra hafa dia andao toizantsika hoe inona ny zavatra miseho any amin'ny lanitra hafa, Andriamanitra hafa. Dia tadidio tsara inona zavatra misy amin'izay fotoana izay. Korintianina 2 indray no vakiantsika dia ny toko 1:12. Korintianina 2 dia ny toko 1:12 manomboka amin'ny 4. 4 ihany. Korintianina 2 toko 1:12 4 ary no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zao no voalazany: fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorianay, na ianareo mandray fanahy hafa na
filazantsara hafa izay tsy nyraisinareo ay tsara ny andeferinareo am'zany zany hoe eto zany de manambara ndray koa ny tenin'Andriamanitra. Misy ny atao hoe Jesosy hafa, misy ny fanahy hafa, misy ny filazantsara hafa. Nahoana no misy reo? Satria misy ny lanitra hafa araky ny resantsika teo, misy Andriamanitra hafa any amin'io lanitra hafa io. Dia mitovy am'le tena hoe ao amin'Andriamanitra any misy ny lanitra tena lanitra, ao lay Andriamanitra ray tsy toa le Jehovah tompon'ny maro. De ao ihany koa le zanakalahy tokana fahafantarantsika azy de Jesosy Kristy. Zay ny zava-misy any. De nataony Satana ohatr'izay koa zany ty anankiray ty hoe nanana lanitra koa izy, de ity lanitra ty ho resantsika rehefa avy eo hoe ity lanitra ty de nametrahany organigramme ohatran'izay mihitsy hoe Andriamanitra de Andriamanitra hafa io, de nasiny Jesosy hafa io, de ohatran'ity. De ireny Jesosy hafa reny ndray no mametraka fanahy hafa araky iteny hoe mandray fanahy hafa na filazantsara hafa. De ireny fanahy hafa reny zany le tonga ao anatin'le mpaminany hafa ihany koa ny ilazantsika azy. Eno tsara fa manamafy an'izay ty teny ty eo ambanimbany eo amin'ny andininy fa Korinthiana voalohany any, Korinthiana faharoa any toko faha 1 de andininy fa 7 sy 4. Korinthiana faharoa toko faha 1 andininy fa 7 sy 4. Amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny voalazany: fa apôstôly santoka izy reny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. Ary tsy mahagaga zany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Fantary tsara ary zany fa le resaka hafa rehetrarehetra reo any Satana reo, any Satana reo. Lanitra hafa aloha any Satana, de ao Andriamanitra hafa. De io Andriamanitra hafa io misantoka ho Jehovah Andriamanitra. De io manana Jesosy hafa, fa saingy mampiavaka azy am'le tenan'Andriamanitra de zao ny anaziny Jesosy maro fa tsy anankiray. Zay natonga ny Jesosy Kristy ny teny nanao hoe maro no avy amin'ny anaraka ka anao hoe izao ny Kristy. Maro ny Jesosy eo aminy. De ireo ndray no mandefa an'le fanahy hafa ety ambonin'ny tany ho any amin'ny olona zay milaza ny tenany ho mpaminany, de ao koa no milaza ny tenany ho apôstôly. De ireny am'izay resahany ty hoe apôstôly santoka ireny, mpiasa mamitaka, satria nahoana tsy avy amin'Andriamanitra tena izy fa vao amin'le Andriamanitra hafa zay manana lanitra hafa santoka daholo. De rehefa mitory reny de ny zavatra torin'ireny reny atao hoe filazantsara hafa. De izay no natonga an' Jesosy ny teny mitandrema fandrao voafitaky ny mpaminany santoka. Ary tsy tokony ho gaga ianareo zay izy fa raha apôstôlin'ny Satana reny de mahay mampiova ny endriny ho tahaka an'ireny ange ny apôstôlin'ny Kristy, ny mahay mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'ny mazava zany ny apôstôlin'ny Kristy, ny apôstôlin'ny Satana. Zay ny tena izy, satria nahoana izy Satana koa aloha izy mba mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. De mazava be amin'ny andro farany ange fantatsika fa izy Kristy santoka, olona hovainy Satana endrika io de ho tonga tahaka ny Kristy tena izy. Ainy Satana zany zavatra zany ary tsy gaga am'izay tsika raha ohatra ka mahita ny reto mpaminany hafa reto sy ireo apôstôly santoka rehetrarehetra ireo am'izao vanim-potoana zao. Zay zany ny resahako ny ainga avy tamin'ny spesialite an'ilay Jesosy hafa maro de maro, de reto am'izay mitantara hoe zao no lazain'i Jesosy hafa nefa io, zao ny faminaniana avy amin'Andriamanitra, le Andriamanitra hafa nefa io. De zay mahatonga andreo hoe mahita fahitany makany an-danitra le lanitra nalehany reto amin'io tsy le lanitra tena n'Andriamanitra fa le lanitra hafa any Satana. Tadidio tsara zay, ary zay no mahadiso an'le izy ao amin'ny lanitra hafa any Satana io zany de zavatra tsy mitovy an'le tena any an-danitra any no misy ao. De zay mahatonga le olona mitantara rehefa tonga ety ambonin'ny tany maty de nakany an-danitra de mitantara zavatra tantarainy mifanohitra amin'ny zavatra voasoratra amin'ny Baiboly, tsy mitovy an'le tena any amin'ny lanitra misy an'Andriamanitra. Satria nahoana any Satana le izy, tsinona ka lanitra hafa le izy, lanitra santoka ihany koa io.